tonga eto amin'ny fotoana ny famezana resika ripijery ajaina amin'izao takariva izao koa manatra ny arabo anao ary ihany koa manasanao ampitiavana ary anaraka hatramin'ny farany indray ny fotoana ny fampalalam-voantsika amin'ity ariva ity tatena Andriamanjanahary hatrany no eto amin'ny fanolorana avy hatrany ary dia ny vaovao sosialy nisongadina tamin'ity androany ity no isantarantsika zany fotoana ny vaovaontsika izany. Tokona androany ny mpitatitra taxi be makany Atsimon-drano izay nahitana ny zotra mampitoy ny renivohitra miazo any Mahazo Arivo, Androndra, Tanjombato ary ihany koa Andoranfotsy. Taken'izy ireo ny anafoanana ny cellule d'intervention routière na ny CIR izay napetraky ny ministeran'ny fitaterana ary ihany koa ny anesorana ny polisy munisipaly izay tsy andraikitra intsony fandaminana ny fifamoivoizana. Fanampanazavana ary no entiny Vola Ravoafy sy Tsirakoto Arsan. Tokony androany ny mpitatitra taxi be makany Atsimon-drano ao anatin'izany ny zotra mampitoy ny renivohitra makany Mahazo Arivo, Androndra, Tanjombato ary Andoranfotsy. Teny Ankadimbahoaka sy Tanjombato ny fampitoana ary lahatra mpitatitra. Takin'izy ireo ny anafoanana ny cellule d'intervention routière na ny CIR izay napetraky ny ministeran'ny fitaterana ary ny anesorana ny polisy munisipal tsy andraikitra ny fandaminana ny famoivoizana. Nambaran'izy ireo fa be loatra ny trindry atao amin'ny mpitatitra ary sahiran'izy ireo. Amin'izay nisy fitondràna ara-janary mampianina ity zany dia lasa misy an'ilay CIR. Dia ilay CIR anefa zany na zavatra kely navaravarana ohatra hoe obstacle kely fotsiny zany dia fa tsy manaiky izy raha tsy fito alina sy 20 alina ny vola lay. Dia izay zany tena problème an'io dia manarakaraka zany ilay polisy munisipal tena tsy raha raha-tona atao tena tsy zavana zay tena misy azany hoe tena anatin'ny anary ny tena tapaky ilay CIR dia fa tsy latsaka zany tsy latsaka nefa zay miasety tsy mahazo zany mety zany lalana ratsy mifampitehan'ny tomobile n'inona nefa ny CIR ko eo an-daniny mbola andoavana an'ilay vola be. Izy zany tsy azo ifampiresana mihitsy hoe ohatra zao inona ny problème ohatra zao fa tonga dia didijatony ka nangatanay zany dia aleo fohanana mihitsy izy fa aleo ilay police nationale nanao an'ny asany zany fa hatramin'izay ilay police nationale navita ny asany foana tsisy mahavisatroka tsisy an'ireny CIR reny nandeha tsara nandeha ara-dalàna amin'ny lalany sitsiny mihitsy dia foanana ilay CIR sy ilay mahasatro satria zareo rehefa manao anapaka zany tsy vitany raha mandeha ny arrangement dia mbola vola be aminy nefa kosa raha makany amin'ny braora mbola betsaka anao ilay arrangement enalina dia fito alina ny alain'izao miantoka anazy miantoka an'izy nefa tsy manaiky ny tompona tomobile fa izy ny tompona Nrotsaka an-dalambe ireo mpitatitra ary nidina teny Ankadimbahoaka sy Tanjombato ihany koa mpitandro ny filaminana. Dispositif anakan'ilay olona satria andeha amin'ny arabe ilay izy manelingelina amin'ny fifamoivoizana. Zay zany mipetrahana eto satria fahafahany hafa zany voasakatsaka na dia tsy maintsy mavakopetra ny mpitandro filaminana zay mahatonga eto. Niaraka nanoana nihetsiky mpitatitra ny vondron'olona miaro ny zonim-panjifa eto Madagasikara na ny VOMZM. Maraina teo ihany dia nisy ny fihaonana teo amin'ny mpitatitra sy ny mpiaro ny zonim-panjifa ary ny ministeran'ny fitaterana. Ministera tonga teny Ankadimbahoaka dia ny direktera ny ATT ary nanazava izy fa suspendevana aloha ilay sira izay tsy mila zavatra suspendevana tsy ekenele suspendevana sira fa fanafoanana sira tanteraka ny ilainay ary fanana koa ny polisy municipal fa aloha hiverina amin'ny polisy gendarmerie nationale na PR zay no angatanay takina zao fa mijaly ilay vahoaka. Laza fa anohy nihetsika ny mpitatitra Atsimon-drano mandra-pisin'ny fanafoanana tanteraka ny CIR ary ny fanalana ny polisy munisipal tsy andraikitra ny fandaminana ny famoivoizana.